Fanatanjahantena ho anivon'ny mpiasam-panjakana sy ireo antsim-panjakana na ny azoimady ny tiana horesahana amin'izany mitohy etsy amin'ny kianja ivelany Mahamasina ny taranja basketball ary kianja maromaro ihany koa nandray ny baolina kitra tamin'ity faran'ny herinandro ity ny tany Endroibe sy ny tany Amboanjo be ho fitinina aminao ary ny voka-dalao tamin'ireo kianja rehetra ireo. Mitoy ihany koa ny lalao fanintsanana eo amin'ny fanatanjahantena ny von'ireo mpiasam-panjakana izay mivondrona ao anatin'ny Azoimada ka kianja maromaro no nandray ny fandanina tamin'ity faran'ny herinandro ity raha ho an'ny baolina kitra dia tetsy Endroibe sy tany Amboanjo be ka ity arahantsika amin'ny sary ity zao dia ny lalao baolina kitra izay nikatrohan'ny AS Garage Administratif izany izay mikatroka amin'ny MCRI manao akanjo mavo ny garage administratif eto manao akanjo mena. Iry zareo garage administratif no nivoaka nandresy tamin'isa roa ohatra ho an'ny sokajy mixte. Toy izao ny vokatra ary tamin'ity faninanana ity teo amin'ny kianjan'Androbe ihany. Ny DGGFPE nandresy ny MTP tamin'isa roa ohatra sokajy jeune ary ny MAE nandresy ny MRSP tamin'isa roa iray sokajy mixte elita teo io ary ny ministère santé dia nandresy ny MTP tamin'isa ray ohatra sokajy vétéran. Vokatra teny amin'ny kianjana Amboanjo be kosa dia ny MENA nandresy ny MMES teo amin'ny sokajy jeune ary eo amin'ny sokajy mixte kosa indray dia ny MCC nandresy ny MMES tamin'isa roa iray. Amin'ny sokajy vétéran dia ny MMES nandresy ny MMEF tamin'isa telo iray ary ny MPMP sy ny MPZT Tsimbazaza io dia nisaraka jala iray iray. Ny kianja ivelany Mahamasina kosa ny taranja basketball ka toy izao ny vokatra tonga eto am-pelatanana. Ny MCPASP dia nandresy ny Assemblée nationale tamin'isa 720 no 720. Ny NFP nandresy ny MCC tamin'isa 720 no 250. Ny NFA nandresy ny ministère en santé tamin'isa 220 no 350. Ary ny trésor kosa nandresy ny MCRI tamin'ny forfait zany izay nandresy tsy niatomo 20 no ohatra. Ary ny université Antananarivo nandresy ny MEPAT tamin'isa 300 no 270. Ny Mesipres nandresy ny MRSASP tamin'isa 550 no 730. Mbola itoy amin'ny faran'ny herinandro zao indray ny fanintsanana eo amin'ity fanatanjahantena anivon'ny Azoimady ity.